azo zany hoe faritry mena ty toerana ty tamin'ny fotoan'andro ny tany amin'ny 2022 tany noho ny ezaka nataon'ny mpitandro filaminana sy ny tompona ny raiky mpanjakana ny olom-boafity dia azo lazana fa voalohany amin'ny resaka fandefahalemana zany faritry mena be izay ezaka zay matahotra zay amin'reto vahiny be dia be reto zay vao tonga hoe atao hidinana fotony amin'ny toerana ty so dia zany ndray ny stade virus ho aty amin'ny faritry mena be fa ho an'ny fidiram-bola ny commune indray efa eo fanataterahana ny lamina rehetrarehetra eo misy moa ny fanapahan'ny conseiller amin'izao fotoana izao raha tsy malala fa misy conseiller manapa-kevitra atao anatin'ny janvier makany zany hoe ho atin'ny forony ny conseiller manapaka fa zao daholo ny aba azo lana ato amin'ity carrière ty zany hoe zay mpanatanteraka zany tsy afaka napatapaka fahatany fa zay volavolain'ny conseiller zay eo amin'ny commune ihany zay olom-boafily sy olo-tenan'ny vahoaka ato anatin'ny commune Davolava iny ihany no azonay tanterahana marina fa hoe misy an'ity carrière ty eto amin'ny ato anatin'ny commune Davolava ho an'ny fijery velony izy dia hoe misy vola miditra amin'ny commune ty fitrandrahana ty ny olana kely nefa dia ny mpandrary raha rehetrarehetra zay misehatra ato dia sehatra ny tsara dalàna daholo mbola tsy misy zany ny vola miditra amin'ny commune teto ka zay no nandraisanay fanapahan-kevitra tiana nyreto solon-tena fanjakana tany amin'ny résumé reto mba hifanetana mba hampanaraka ny ara-dalàna zay mpitandraka rehetrarehetra. Pakany Rendoza samy nandray izany ho filamatra avokoa ireo ankolafika rehetra teto anivon'ny faritra raha mahakasika ny filaminana. Nisy ny lamina napetraka mialoha nisy roana izay loza izay nahetsika avokoa ny fitaovana teo am-pelantanana toy ny sambo aingam-pandeha, ny fiara sy ny kodiaran-droa izay naraina fanabeazana sy fanentanana teny anivon'ny fokontany raha ho anteo anivon'ny zandarmarie-pirenena. Efa milamina antsika ty amin'izao ny filaminana dia misy manantena fa be ny mpanao vakansy dia mampitsangatsangana koa ny miala voly mafisy ny eny amin'ny plazy igny rahana amin'ny rahalahy eo amin'ny miaramila eo amin'ny gendarme ny patrouille ny lahatsy ny depaka amin'ny plazy dia olona tsy maintsy misy fandamina ihany koa rahanay eo amin'ny emo mikasika ny fiambenana indrindra ny fiara dia ny aorina kosa nefany dia tsy maintsy hisy ihany ny évaluation hoe nanahoana iny faritra iny nina zavatra nisy risana misy lesoka kely dia eo koa ny fampidinan'ireny olona nitsiditsidika an'ireny toerana reny mety misy olona avy Antananarivo tonga eto dia hiverina reny dia ahoana circulation tsy maintsy ihany zany hijerena ihany ny fiarovana an'ireny olona reny any amin'ny toerana mba atody midiany any amin'ny toerana zay niangano taloha dia zay continue be zany lay hetsika atao na ny fitandroana filaminana mandritra mialoha mandritra ary aorian'ny pasika. Raha polisy zato mahery no indraina hetsika naparitaka manerina ny teto tampon-tanàna Morondava nandamina ny fifamoivoizana sy nanao fisafona mitohy amin'izao aorian'ny fety izao moa izay lamina rehetra izay sa ny fanazavana hatrany. Maro ireo toerana azo elan-tsasatra sy tsangatsanganana raha ho an'eto Morondava saingy mbola ankafizin'ny olona ny ety amin'ny morontsiraka toy ny be nisan'ireo mpisangatsangana raha oharana tamin'ny taon-dasa antony fahadiovan'ny toerana sy ny filaminana ary fisiany hetsika maro no karakaraina. Mahafinaritra aloha le mpaka tamin'ny 2020 sy arivo tiky ny place madio tratran'ny tamin'ny eritana madio misy zavatra maro
Amizao madio mafinaritra desaka aloha desaka aloha ny taloha zany olona beda be ny olona zany zay tamin'ny maraina tonga teto manentana nareo isitsika ny moron-dava eo mahafinaritra be zao ny moron-dava amizao efa mivoatra sécurité efa milamina tsara ny tanàna mivoatra satria taloha mafinaritra tena mafinaritra amitsika moron-dava eto aloha tena niavaka mihitsy nandidepaka tamin'ity plasoy naliosoa olo ny maro sy filaminana ny lamina soa sady maro vahiny avy amitsika moron-dava eto tamin'izao lasa naloto plasoy tena misy fiovany vehivavy aloha moron-dava henany izao malio soa plazy maro vahiny surtout olo baka moron-dava eto maro avy namonjy plasoy ny faly tena hitanao hoe tena miramirana aby n'olo falifaly amty fiova moron-dava henany izao plasoy malio soa finaritra aby n'olo tsy misy tahotaro sy tasy na mandeha tsy misalasala hoe hitatry hitsinto mahery fa milamina soa tena nafinaritra aloha ty ledidepaka tamin'izay nitoraka ty tena nitombo aloha olo tamin'ny ledidepaka tamin'ny 2025 ty tena maro tena tamin'ny tao lasy lereo faritsy any manjosy ny adia moron-dava etiky nefa taony vakansy na paka na noely afaka manao taom-baovao milamina aminay aty nareo fa aminay aty fa nihasoa fa tsy tetitely koa ny lamina araka izany ny fetin'ny alatsinain'ny Paka 2024 ho an'ny moron-dava. Mbola vitsy ny toerana ahitana fitsaboana momba ny ativava sy ny nify ato amin'ny faritra Menabe, ny fahasalaman'ny ativava sy ny nify anefa ny tena miantoka voalohany ny fahasalaman'ny vatana ary tokony atao indroa isan-taona ny fizahan'izany. Nampahafantarina vahoaka izany nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny ativava sy nify izay notanterahana tao amin'ny komina Analaiva distrika Morondava. Safidy aty amin'ny faritra Analaiva tokoa ny talepaty ny fahasalamana. Misy antony izany zavatra izany satria fantatsika fa ny fitsaboana nify dia ny dokotera nify zany dia eo anivon'ny district zany misy an'izy ireo any hoe anatin'ny district anankidimy eto amin'ny faritra Menabe dia misy daholo fa mbola ezaka ny fitondram-panjakana fa au niveau ny commune zany tsy maintsy mandeha any amin'ny district izy ho mahita an'izany dokotera misahana amin'ny resaka ativava sy ny nify zay dia araky ny paikady sy ny toromarika ny fitondram-panjakana dia ny fahasalamana manatona vahoaka zany no atao dia nandeha nentina aty izy io mba entina hanentanana ireo vahoaka ireo hijeran'izay fahasalamana ativava sy ny nify zay dia nanatona azy zahay mba ahafandreo mahafantatra inona ny tokony atao. Zany hoe fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fahasalamana misy antsoina hoe soins de proximité zany hoe misy fitsaboana manantona dia rehefa misy tolotra izay omenay dia tonga ihany koa ireo tsabo nify manatanteraka an'izany zavatra zany efa misy fandaharam-potoana arakaraky ny district tsirairay zany no manatanteraka an'izany zavatra. Nisy moa ny fanentanana ny mponina amin'ny tokony anaovana fizahana indroa isan-taona nampiarahana tamin'izany ihany koa ny fijerenan'ny diabeta ny tositra ny tsy fanjarian-tsakafo ny fitiliana ny VIH/SIDA ary io ihany koa ny fizaham-pahasalamana amin'ny ankapobeny izay natao maimaimpoana. Samy manana ny endrim-pankalazana ny aladin'ny Paka ireo fiangonan-dehibe eto tampon-tanànan'Ambositra ny toriteny izay saika niopana tamin'ny fandresen'i Kristy ny fahafatesana tokony hifaly hiravo satria velona ny tompo. Ilay teny hozarainy tamin'ny mpianatra niona tamin'ny voalohany no hozaraina antsika ihany koa itorantsika finoana fanantenana mody. Velona zany Jesosy dia manafatra anao izy zao. Inona ilay afatra? Anankitelo ilay afatra. Ny voalohany teny hoe finaritra. Ahoana no teny voalohany ho anao? Ny dikan'izany dia zao salama vahy. Salama salama vahy. Maninona ny tarehana izay tao izay? Miramirana dia feno fifaliana. Raha teny fanainy dia hoe fiadanana.
Ny safidy ny iara iombam-bavaka tetỳ amin'ny fiangonana Rematana Mahalana Ramatovy Epanina Aingonambinina mianakavy ny alahadin'ny Paka tokony iainana ho izy ny fandeferana sy ny fankatiavana ary ny firaisan-kinina eo amin'ny samy malagasy. Efa namoiny ny aino atsika ny Jesoa Kristy tompontsika izay ataontsika hoe nanafana ny fahotana tamin'ny fototra. Izany nefa ny dia tokony hoe Paka isan'andro ny fiainantsika. Paka mba hoe fankatiany malagasy, ifamela ary indrindra irahina sy mpo. Ao anatin'izany ny fanajana ny soatoavana malagasy. Isika miaina ary indrindra tokony hanana filaminan-tsaina, tokony hangataka ny fahasoavan'Andriamanitra, hanenika ny fiainantsika manontolo, ahafahantsika miroso makany amin'izany atao hoe fampandrosoana izany. Zay zany ny alohany Paka tiako ampitaina sy lalan-tsaina mba hoentintsika rehetrarehetra mitsakotsakoana. Feno avokoa ireo fiangonan-dehibe rehetra nalovanay nandritra ny alahadin'ny Paka maraina teto Ambositra. Ho an'ny fiangonana Loterana Malagasy Manantena Soa nanomboka tamin'ny valora maraina ny fanompopo vavahana, nisy ny batisa ary ny fandraisana fanasany tompo. Ho an'ny fiangonana Katolika kosa niditra tamin'ny fitora maraina ny lamesa, ny aliny sabotsy no nisy ny batemy. Ho an'ny FJKM saika tamin'ny sivora maraina nanomboka fanompopo vavahana teto Tapitanana, nisy ny batisa. Nampiavaka ny fiangonana FJKM Mamboaperina Kristy Fehizoro kosa ny mariazy ary no faranana tamin'ny fandraisana fanasany tompo. Nateo aza ny orana avy ny tolakandro ny alahady sy ny alatsinainy Mbaka taty Ambositra dia tsy nasakanareo olona maro hitsangatsangana izany. Iray amin'ireo toeram-pitsangatsanganana nahasarika olona maro ny taty Ambalamanakana, commune ambanivohitra iray atao anatin'ny distrikt Ambositra, lalovany lalam-pirenena fafito, misy ny aire de repos. Etsika maro samihafa no nentina nisarihana ireo mpitsangatsangana tamin'ity indray mitoraka ity, toy ny course moto, ny adina koa, ny fifaninanana teo amin'ny atsara ny moto sy ny bajaja sy ireo maro hafa. Amin'ny ankapobeny aloha zany misy ny spectacle iarana amin'ny parc ary aloha, ao ihany koa mahakasika ny course moto, ao ihany koa nanomana ihany koa zay ny course bazazy, fa misy ny tanteraka fa amin'ny ankapobeny aloha lamina tsara daholo. Ao ihany koa ny mahakasika ny resaka ao anatin'izay organisation zay na famanana dia ny fitsarana ika manendrika moto anisan'ny miavaka ihany koa tamin'ity pety na fankalazana ny alatsinain'ny Pasika ty. Maro ireo olona tonga ny ala voly, ny ala tamin'ny fiainana andavanandro, nakana kely. Ny toerana raha teo tsy dia lavitra loatra ka azon'ny fianakaviana tsara atao ny mba nisitaka kely ny ala Ndrenivohitra Ambositra. Fa ny tanàna maro samihafa no hita tetỳ an-toerana tamin'ny ankapobeny ny lamina ny fety. Na izany aza nisy ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga afaka kely ny commune Ambalamanakana izay nivadiany ity fiara ity. Tsy fantatra ny antony loza fa raha ny loharanobavao kosa olona aronina ratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Ny taona 2017 no niorenan'ny sekoly CEG eto amin'ny commune ambanivohitra Ivatsontra district Ambositra. Ara-tantara ny tamira tamin'ny CEG Ambomiadana Ambositra izany teo aloha. Maro ireo olomanga efa navoaka ny sekoly tao anatin'izay 570 taona izay. Ny betsan'ny mpianatra izay maro dia maro dia natao zavitanan'ny trano faran'izay haingana. Nisaorana amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna Ambositra tamin'izany mitondra tafo izy ny Madame Epanina manome tafo ihany koa sy soma nikarakarana ny trano. Dia vita ny trano tamin'ny 2022 zafady no navitana ny trano io asa tanan'ny ray aman-dreny Madiodio sy niampy ny fanomezana avy amin'ireo ray aman-dreny. Ray aman-dreny fotoana dia nieritreretina fa tokony hofefena ny faritra ny sekoly. Zava-dehibe ny fanomezana lanjan'ny fanabeazana, vonona hifanampy amin'ny lafiny rehetra mba hampiroboroboana ny fampianarana atao anatin'ny distrikt Ambositra ny solombavam-bahoaka araka ny nambarany Ramatovy Epanina Aingonambinina. Fefimonina angatahany zareo dia nanolotra briky rayala izahay hanampiana izay mety ho ezaka ataon'izy ireo satria ny manao hiany no ampiana. Faharoan'izay dia hitantsika fa tena ratsy ny loko sy ny zavatra nisy dia nitondra ny anjara briky izahay sy ny ekipa mpiara-miasa rehetra fa Andriamatoa Draine moa dia hoe agnahy mahavita fa sapiana fa leo ny komite ro isaorana fa nefa monsieur le Draine izahay dia vona hitondra ny anjara brikinay amin'izay fanampiana sy ny asa hanampiana ny vahoaka satria
amasolo vavambahoakanay ny sabotsy 7 febroary lasa teo no nanokafana ny fankalazana ny 5 taona ny sujet vato centre tsangambato ny fankalazana ny famefena tambo manontolo ny faritra ny sekoly nanometanana tamin'ny fanavozana ny fandokona sy ny fanatsarana ny sekoly raha matovy ampanina aingonambinina teto zay zanaky ny commune ivato centre raha teo nanamafy ny fahafinonany hijeriny sekoly ihany koa ireo mainto milaly andrimato rakotondrahaja eritina moa ny taleny sekoly amin'izao fotoana izao 20 ireo tale efa ny fandimby ahitana mpianatra manodidina ny 500 mpampianatra misy 13 tao anatin'ny 3 taona farany tsara ny voka-panadinana BEPC nanodidina ny 100 teo eo nisy ny fanentanana maro samihafa nandritry ny fanokafana ny fankalazana ny fampitomboana anisan'ny zaza miditra an-tsekoly anisan'ny vinina ny fikambanana Tendre la main avy any France sy ny fondation Axian ary ny fitondram-panjakana fanondrinana ireo fotodrafitrasa amin'ny alalan'ny sekoly no atao masotsivana hametrahana izany kosa ny fahavitrian'ireo ray aman-dreny sy ireo tompona andraikitra ny fotony amin'ny fandraisana anjara ny antony nanatanterahana an'izao fotodrafitrasa eto amin'ny EPP Andriamanalina izao dia ho fanatanterahana ny vina miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny association ary ny fondation izay niara-niasa nanatanteraka izao asa izao dia hoe ho fampidirana sy ho fampitomboana ny isan'ny zaza miditra an-tsekoly ka ny masotsivana entina manatanteraka an'izany dia eo alohany ny fabetsahan'ny mpianatra efa any an-dakilasy fa tsy ampy ny fotodrafitrasa izay entina mandray an'ireo mpianatra ireo jirena ihany manana asina manokana ny fanabeazana lahara-pahamehana ho an'ny faritra Moromania ny fampianarana somary osaosa ny fotodrafitrasa aty amin'ny faritra Moromania nefa dia tia mampianajanaka ny mponina araka nambarany gouvernoura ny faritra Moromania fanabeazana dia nisan'ny lahara-pahamehana ho aty amin'ny faritra Moromania tsy mampianajanaka ny ray aman-dreny mpianatra aty amin'ny faritra Moromania feo amin'ny lafiny fotodrafitrasa ny somary mbola osaosa ary zay no isaorako manokana ny retom-piara-manatoko reto zay anisan'ny safidiny faritra Moromania mahafinaritra ny fanomezan-tanana satria na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry ao zany nisy olom-bavambahoaka ao ro tale samihafa fa toy ihany koa ny faritra dia nanome tanana tamin'ny fantanterahana ny anjara biritin'ny fokon'olona nafana manao zao zay irariko nitoizany zany fanomezan-tanana zany mba tonga ny faritra Moromania miroso hatrany amin'ny fampandrosoana trano sekoly misy efitra telo teo ihany koa ny toeram-pidiovana ny vovo ary ireo fitaovana ampiasaina ao anatin'ny sekoly no vita ary notokanana tamin'ny fomba ofisialy vokatry ny fiara-miasa maro lafo teo amin'ny tsy miankina sy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny association Tendre la main ny fondation Axian sy ireo maro hafa teto amin'ny EPP Andriamanalina EPP anisan'ny miorina eto an-tampon-tanàna Ambositra ity sekoly ity izay anisan'ny tranainy indrindra ho an'ny sekoly miorina eto an-tampon-tanàna Ambositra niorina tamin'ny taona 1990 ary mankalaza ny fa 10 taona ny jorony anisan'ny olomanga navoaka ny sekoly ny ben'ny tanàna Ambositra ambonivohitra izay nanampy tamin'ny fanasarana ny sekoly naneo ny fahafinonany anampy ny setry ny fanabeazana ihany koa teto raha matovy ampanina aingonambinina manodidina ny 700 mahery moa ireo mpianatra mianatra eto ary maro samihafa ireo ezaka natao ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana araka ny nambarany talepatra ny fanabeazam-pirenena aty Moromania sy ny chef Cisco Ambositra mampalaza ny tanàna Antsirabe isa-taona ny fety mipaka marobe ireo olona tompo-tany sy ireo vahiny tonga nankalaza izany teto Antsirabe tamin'ity taona 2024 sy 2024 ity isan'ireo toerana be mpakafiny eto amin'ny gara sy ny manodidina efa hatramin'ny zoma teo nefa ny fanaretsaka ny olona teto amin'ny gara izay ny toy ny alahady ary ny alatsinainy mipaka tazana nanerana ny tanàna ireo karazana kilalao maro samihafa nanomezana tombo manokana ho an'ny ankizy ary mpanakato maro samihafa ihany koa nanafanany lanonana nandritra izany fety mipaka izany
Anisan'ny mahasarika olona maro, indrindra ireo vahiny avy any amin'ny faritra hafa ihany koa ny mankalaza ny alatsinainy mipaka eto amin'ny Farihinan-Drakiba, toerana izay isan'ny tena mampiavaka ny tanàna Antsirabe. Anisan'izany ireto olona avy any Anjomara Martina ireto izay nisafidy manokana iaraka amin'ny fianakaviany. Mba hitahita an'ilay vady aman-janako hoe mba hivoaka hiala amin'ny faritra any ambanivohitra be satria any zany tsy dia misy zavatra hoe hojerena sy mahafinaritra resaka fisotroana na dia mitazona ny tia za tsy ohatr'izao ny hoe fisotroana any aminay. Za moa zany atao amin'ny tritrivany tena misy hafa vady aman-janako ny samban'ireo aty ireo. Eny sasany moa vady aman-janako moa sasany izay nakanadany vady. Rehefa avy mba mandehandeha eto dia mba mitondra azy makare amin'ny tenanao. Fako be tahaka izao no tazana manerana ny tanàna Antsirabe taorian'ny fety mimpakateny amin'ny Kara sy ny manodidina. Miparitaka manerana ny arabe ireo loto maro samihafa. Niditra an-tsehatra avy hatrany androany ny avy eo anivon'ny commune Antsirabe ny amin'ny fanadiovana tanteraka ny tanàna. Ankoatra ireo famafana ataon'ireo tompon'andraikitra, nampiasaina avokoa ireo fitaovana mifandraika amin'izany toy fiarabe, ahafahana manondraka ny arabe sy ny sisin'ny arabe izay feno maloto. Eo koa ny fanetsehana ireo ekipa hanao fanadiovana isaky ny elakelan-trano. Rehefa vita moa ny fety dia mazava ho azy ny fandaminana, famerenana amin'ny lohan'ny ray ny endriky ny tanàna sy ny fahadiovana ary ny fanatanterahana izany tsika ankehitriny ampiheriny tsara amin'izao fotoana. Andro any hariva ho farantarany raha-pitso atoandro efa miverina amin'ny loana ny fanadiovana rehetra ny etỳ afovoan-tanàna moa izany, fa ny amin'ny tsy ambanin'ny zavatra koa tsy ambanin'izany koa ny eo eny amin'ny manodidina na ny periferia fa dia tsy maintsy atao systématique ohatra fanao azy isan'andro ihany izy. Nalotoloto fotoa fombany io satria raha olona natao hoe ray alina no mifamezivezy eto isan'andro hatramin'ity afovoan-tanàna ity dia mety ho ray hetsy izany na roa hetsy aza nandritra ny fety iny dia mazava fa tsy maintsy miteraka loto moa izany. Teo ihany koa aloha isaorana an'Andriamanitra ny fandriam-pahalemana izay nisaorana narotana isaorana ny mpitandro filaminana eto na ny avy amin'ny polisy pirenena na ny avy amin'ny gendarmerie fa dia lamina araka amin'ny heverana azy ny fifamoivoizana raha teo koa dia indrindra ihany araka an'izay tsy araka ny heverana azy koa ara fa dia tsaratsara kokoa satria tsy dia tena nitohana loatra raha ny fijery azy tamin'ity taon'ity. Teo ihany koa ny fandrindrana amina elana ny fahasorenana ny familiana fiara sy ny fifamoivoizana tsy dia nisy loatra izay raha fijery azy teto satria voarindra aram-potoana sy araka an'izay ny heverana azy. Tanjona amin'izao ny hiverena ny fahadiovana sy filaminana indray toy ny teo aloha raha ny fanazavana hatrany. Tsy maintsy miatrika ary mila maharaka ny fivoaran'ny teknôlôjia ny mpanao gazety. Aingana ary mora ny fipaharian'ny vaovao ankehitriny noho ny fisindro tamba zotra tserasera. Manoloana ireo tokony hiazona hatrany tandroasina na ny etika ary hanamafy ny déontologie na ny malinasa ny mpanao gazety matianina hoy ny filohan'ny voamera-pirenena maliotena ho an'ny zon'olombelona na ny CNIDH. Mila mahalala ny lalàna velona eto amin'ny firenena sy iray samy pirenena ny mpanao gazety mba ho arofanina sy fiarovana azy amin'ny asany sy ny tenany. Ny voamera-pirenena maliotena misahana ny zon'olombelona dia manana adidy sy asa izay napetraky ny lalàna amin'ny fampahafantarana ny zon'olombelona manerana ny Madagasikara dia anisan'izany ny fahafahana miteny sy ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety eo ihany koa ny ataontsika hoe fiarovana an'izany zo andray sy ampita vaovao zany hoe ny adidin'ny mpanao gazety voalohany dia mampita ny vaovao araka ny tokony ho izy ary koa miompana amin'ny ataontsika hoe intérêt public na hoe fampitam-baovao ho an'ny vahoaka ny asa rehetra atao. Niona tamin'ny mpanao gazety teto Ambatondrazaka androany ny filohan'ny CNIDH. Ny herin-doza ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika raha taty Ambatondrazaka sy ny manodidina. Ankoatra ny mahafety kristianina azy dia maro ireo olona ny fety, indrindra ny alatsinain'ny Pasika. Tazana ny fiarahana tamin'ny fianakaviana sy ny mpinamana ary ny isa tokantrano izay samy nanana ny toerana no safidiany. Ankoatra ireo nanapa-kevitra ny hivoaka ivelan'ny tokantrano. Nahavory olona ihany koa ireo toeram-pilanonana ankalamanjana. Fa nisy ihany koa ireo toerana nampifaly ny kilonga toy ny teto Feramanga, nisy ny fifaninanana andefa Pampangorivitra.
mafy ny teo anivo ny fitandronany filaminana na teo amin'ny fandriam-pahalemana na fandaminana ny famovozana ny fetim-pilaminana ny vahoaka. Nankalaza ny fetin'ny Paska amin'ny alalan'ny fampisehoana rindrakira mille voix ny eto anivo ny fiangonana Luterana Malagasy izay nandraisan'ireo kristianina eto amin'ny sinodamparitany firenenan'ny Toliara Anjara. Ny voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny fahavitany spectacle bevata izay nitondra tele amin'ny sinodamparitany izay nampitondray ny anarana hoe mille voix. Amin'ny ankapobeny dia anisany atao hoe zava vaovao amin'ny eto amin'ny sinodamparitany na eto anivon'ny tanànan'ny Toliara ny mille voix izay nataon'ny katele amin'ny sinodamparitany zay. Ary ao anatin'ny hafaliana no natanterahana izany ary satria be gn'olo izay niatrika anay teto, ao ny olo manan-kaja maro samihafa izay nitonga na eo amin'ny fanjakana na eo amin'ny fiangonana. Ka dia ankasitrahana ianareo izay nijery anay na nome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalany reto mpanompo izay atao hoe antokopira ny fiangonana izay. Ny mille voix moa dia agnisany izay atao hoe voalohany nataonay ny première édition dia maneritrery zahay amin'ny taona ho avy hanao deuxième édition ka dia mbo anasana antsika rehetra mba ho avy maro satria ho an'izay nahitako teto moa zany dia fa agnisany hoe afa-po tokoa ka ho antsika izay tsy niavy mety agnontany hoe nisova itao fa androany zay dia milaza amintsika hoe amin'ny faharoa izay ataonay dia anasana antsika rehetra mba tsy ho tonga maro isika. Ary hita fa ny kristiana izay niatrika teto satria fotoana filazantsara koa sady fotoan'ny Pasaka izao dia tena ankasitrahana voalohany ny kristiana maro izay tonga indrindra fa tsika voaka ny Toliara izay tonga teto satria amin'ny maha-fotoana filazantsara azy dia misy hafatra lehibe izay nandesina eto antokopira amin'ny alalan'izay hira izay indrindra fa ao anatin'ny fotoan'ny Pasaka isika izao manambara ny fahavelomany sy fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ka tena fifaliana ao antsika ka tena fifaliana tokoa ny nandroany izay niatrehana na naterahana izay natao ny antokopira eto atapy-tanànan'ny Toliara. Ny tsara marina nefa dia izao tsy misy antokopira nitsongaina fa izay sampana velona ao anatin'ny fiangonana eto anivo sinodamparitany eto atapy-tanànan'ny Toliara dia samy nandray anjara avokoa ary samy nahitana solotena isa-piangonana izay tonga teto. Isaorana manokana koa ny groupe MC Gospel izay namaly ny antso amin'ny fanasana izay natao ka dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane homba sy hitahy ianareo rehetra izay nanotrona izao spectacle na ny mille voix izay nataon'ny katele amin'ny sinodamparitany eto anivo ny tapy-tanànan'ny Toliara izao. Irendoza ny fetin'ny Paska 524 raha ny eto Toliara Andrenivohitra raha ny vaovao azo avy ato amin'ny sampana vonjy aina eto amin'ny hôpitaly be Toliara tsy nisy ny maty fa nisy kosa niditra nahazo fitsaboana tato amin'ny CH-Fitanambao fa saingy nalefa nody avokoa taoriny fitsaboana azy ireo. Ny Paka tamin'ity taona ity zany teto Toliara dia ny Rendoza raha fitinina tsotsotra. Ny Paka andron'ny Alahady Paka zany dia 12 ny olona nandalo tao tamin'ny service des urgences tamin'ireo olona 12 ireo dia ny tratran'ny accident zany dia 2 accident tsotsotra fa tsy grave aloha fa accident voie publique ny iray dia ny iray accident de circulation dia ny iray ndidy Paka indray zany dia 520 ny nandalo tao tamin'ny urgence dia ny 12 tamin'ireo ny accident de circulation dia ny 3 accident responsabilité civile na adiady amin'ny fiarahamonina zany. Ny intoxication alcoolique na ny vokadratsy ny fisotro-taoka zany dia tsy misy aloha tato hoe torana na tsy natsiaro tena vokatra ny fisotro-taoka na koa ny intoxication alimentaire na hoe amin'ny gasy hoe finanana sakafo tsara dalàna dia tsy misy aloha zany teto ny mpivarotra Toliara tamin'ity landidy Paka ity zany zay zany no raha fitinina tsotsotra zava-miseho tato amin'ny urgence Toliara. Ny Rendoza zany Paka. Ny Rendoza tsisy niditra hôpitaly ireo fa nahazo fitsaboana sasazy dia nody aby. Raha ny teto amin'ny morontsiraka eto Mangily dia betsaka ny fianakaviana nitsangatsangana ny alatsinain'ny Pasika 524.
Nanteraina ny alakamisy 7 aprily 2024 teo ny atrikasa fankankevitra sy fizarana ireo teboka lehibe anatin'ny drafim-panajariana sy fitantanana mirindra ny endritany na ilay antsoina hoe PAZIP, plan d'aménagement et de gestion intégrée des paysages. Tanjona amin'ity atrikasa ny mba hahazoana mampafantatra ireo tompona andraiki-panjakana eo anivon'ny faritra sy eo anivon'ny distriktan'ny Morombe ary koa ireo ben'ny tanàna, ireo fikambanana fiarahamon'ny pirenena sy ireo seratra tsy miankina amin'ny fanjakana, ireo olona eny fotony ny drafitra hahazoana mandrindra ny tany sy atiala amin'ireo komina 4 iasany tetikasa tefiala. Ity drafim-panajariana ity dia mirakitra ireo antotan-kevitra mikasika ny olana ateraky ny fahasimban'ny tany sy ny ala amin'ny endritany Bamangoky ato amin'ny faritra Atsimo andrefana. Izao fiaonana, fanatanterahana, fifampizarana mikasika ny drafim-panajariana sy ny fitantanana maharitra ny endritany Bamangoky izao dia natao indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa tefiala izay iarahana tanteraka eo amin'ireo ministera rotota dia ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ary ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Izany dia tohana azo avy amin'ny mpamatsy vola JEF izay iarahana amin'ny FAO. Mariatsika tona fa commune 4 no tafiditra ao anatin'ny endritany izay voakasika izao azy zao dia ny commune Tanandava station, ny commune Ambaikily, ny commune Katsakatsa Sud ary ny commune Atongo Vaovao. Koa Alaohery ary Tompokolahy, Alaohery Tompokivavy fa miasa miaraka isika mba ahiaraka anarina indray izao endritany ny Bamangoky izao. Iankina ny fiainam-bahoaka iray manontolo ny lemaky Bamangoky karary ny raha jerena hatrany ny mety olana ateraky ny fahasimban'ny tany sy ny ala any antoerana hoy ny sekretara jeneraly ny faritra Atsimo andrefana nandritra ny atrikasa. Ny Bamangoky raha izahay eo amin'ny faritra mantanena zany dia isan'ny havokavoky ny fampandrosoana aty indrindra eo amin'ny lafiny fambolena. Zany Bamangoky zany dia eritreretiny hamoaka tonnage de tonnage vary hohanitsika vahoaka ary iankinany fiainan'ny vahoaka ray manontolo na dia agny Morombe aza ny toerana misy azy dia tsika rehetra anatin'ity région tia dia afaka magnantena ny vokatra amin'izany toerana izany. Ka rariny tsy isiny raha ohatra ka jerena lafin'ny paysage izy teo fanajarena n'le toerana, tontolo iainana n'le toerana mba hamokatra bebe kokoa satria betsaka ny tsindry zay efa misy ka ireo tsindry ireo zany ezahantsika ampidinina fa hamokatra zany hoe tena antopisetsika reny ka dia mino sy magnantena amin'izao mahatonga afatsika zao fa hamoaka zay traikefatsika inona re no drafim-panjarena antonona an'izany toerana izany. Nandray anjara tamin'ilay forum des jeunes africains sur l'économie bleue na FOSAEB 2025 deuxième édition ny tetikasa École Angouste Sud izay efa tsy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na OIT tetikasa misehatra amin'ny toekarena manga tamin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny oratsimba na langouste any Atsimo nosy. Ny FOSAEB izay hetsika iraisam-pirenena vao voalohan'ny nisy teto Madagasikara izay natao ny 7 hatramin'ny 7 aprily 2024 teo taty Toliara. Dans le sud de Madagascar, nous avons fait le projet École Angouste Sud qui est en train de se finaliser actuellement et on a eu de bons résultats comme la filiation des jeunes et aussi surtout des femmes qui sont des balayeuses de langouste qui sont actuellement, ils bénéficient actuellement de la protection sociale. Et nous œuvrons aussi dans le renforcement de capacités et aussi des études. Itondra ny feon'ny tanora makasika ny asa mendrika eo amin'ny sehatry ny oratsimba ny tompona ndraikitra ny tetikasa École Angouste Sud. Iara-malala fa ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa dia ny antom-pisiany voalohany dia ny fampiroboroboana ny resaka asa mendrika ary koa ny fampivoarana ny rariny ara-tsosialy. Ka izay indrindra no nataonay tamin'ny tetikasa École Angouste Sud satria
nanao zahay mba ahafan'ireo mpiatsehatra ireo mpanjono madinika amin'ny resaka horatsimba mba hisetran'izany resaka asa mendrika izany zany hoe natao zany natao mba nafan'ireo mpanao langouste reo hoe mba nahazo misitraka ny resaka knapsa sy ny resaka ny fitsaboana ny resaka santé sy accès au service de santé dia ny resaka ny raha makasika ny tanora manokana dia ity ny fandehananay aty zany dia hitondra ny feo ny tanora makasika ny io asa mendrika io ary koa hitondra ny feo ny tanora mba ahafandreo mamoaka ny heviny makasika ny asa mendrika amin'ny resaka ny économie bleue satria ny économie bleue na ny toe-karena manga dia anisany mampisy ny asa anisany créateur d'emploi ho an'ny jeune ho an'ny tanora tsy eto amin'ny faritra tsy mandrefana manokana fa ho an'ny Madagasikara manontolo ary ho an'ny ny région africaine manontolo. Tsy mbola lamina hatramin'izao ny olana misy eo amin'ny UMC ho Antsalova sy ny fianakaviana ireo olona telo maty ny volana Novambra 2024 tao Ambalatery Antsalova be vao endrikendrika ho mpangalatromby izy ireo kanefa tsy misy ny porofo mikasika izany raha ny fanazavana manao antso amin'ny andravonana ny disadisa ny havany maty sy ny vokin'olona mangataka fionana sy fifampiresana mivantana amin'ny UMC anko izy ireo mitaky ihany koa ny anatanterahana ny fandevenana araka ny fomba tany any antoerana. Maty ny vonoiny ireo anivon'ny UMC dia mangataka fihonana zay sy dinidinika ohatrany lavalavana ny fotoagna ohatrany tsy de misy ny andraikitra ho raisina dia sahirana zany zay satria efa enimbolana zao ny nahafaty ireo zazareo dia ohatrany raha hoe faty olona atao hamaray lava faty olona atao tsinotsinona ohatrany raha hoe resaka tsy de mazava zay mahavahoaka madinika anay dia zay no hitaraignainaynareo aby ambony ao efa voaporofo fa tena nisy ny hadisoana izay vitany membre ny OMC amizao fahafatesany ireo zaza telo lahy miraha lahy ireo koa noho izany dia nangataka fihaonana indray mandeha tamin'ny lehibe ny OMC dia nahazo dia efa manaika ny hadisoany ireo olona reo fa tena tsy napoizina ny zavatra nahafaty le zaza araka tenenindreo fa tena diso zahay koa dia ataotsika ny fandaminana sy ny fandevenana zay atao araka ny fomba enti-paharazana. Izahay kosa dia tsy manakana ny procédure ampanjakana zay atao ny fanjakana mahakasika an'izay zavatra zay fa ny fomba fandevenana satria io zazareo dia tsy maty ny corona virus na covid-19 tsy maty ny peste fa maty ny bala ny polisy ankisy ranobe sao baiko avy amin'ny lehibe ny OMC izany zavatra izany. Efa enimbolana no tsy mbola nalevina ny razana miantso ny tompona andraikitry Santokajy nijery akaiky ity olana ao Antsalova be anatin'ny faritra Melaka ity ny fianakaviany maty sy ny fokin'olona. Tsy nisy fanafiana izany ny banky foibeny Madagasikara eto Fianaratsoa ny herinandro lasa teo fa fanazarantena izay homanana amin'ny ambana izay mety hitranga amin'ny ho fanafiana misy ny kolonel Mboahazy. Izany natao izy dia mba hafana miaro ny banky foibe indrindra amin'ny fiarovana ny petrabola ao. Fanazarantena miraisany reto mpitandro filaminana eto Fianaratsoa izay ahitana ny gendarmerie nationale, ny tafika ary ny police nationale misehatra ny fiarovana ny banky foiben'ny Madagasikara sy ny vola sy ny arenam-panjakana izay tahirizina ao anatiny. Fanazarantena izay natao fiomanana amin'ny ambana mety hiseho dia ny ambana izay natao kisarisary androany dia ambana amin'ny fanafihana izay mety hosedray ity banky foibe ity. Natomboka izany fanazarantena izany tamin'ny telo latsaka fefany ka vita teo eo amin'ny telo sasany teo na afapo tanteraka ny fanatanterahana n'izany zavatra izany teto androany.
ilaina ny fanazarantena ary nahomby izany hoy mitaleo ny vini banky foibe ny Madagasikara eto Fianaratsoa ny fifanana tao mba hafana miaro hatrany ny volan'ny vahoaka. Resaka fanazarantena hoe fanafiana vanivelo misy koa zay zany faharoa misy hoe fanazarantena amin'ny lafiny haitrano iny koa efa natao tamin'ny voalohany taona teo dia misy koa fanazarantena amin'ilay hoe raha misy misy vona mitranga samihafa zany dia iny no intervention atao zava-dehibe iny amin'ny fiarovana ny volantsika. Io zany tsy vola banky be fa volantsika rehetra zany mila arovana dia mila zay rehetra hoe risika rehetra zany dia tsy maintsy nao amin'ny fanazarantena mba hijerena ny lesika dia mialatsina izy hikorrigena amin'ilay lesika zany hanatsarana azy isan'andro zany ny atao foana. Zay zany dia ankoatrizay fiarovana ny olona, fiarovana ny vola banky foibe dia fisedrana koa fisedrana amin'ny dispositif de sécurité rehetra matériel humain dia resaka communication. Hitafa tamin'ny mpanao gazety ny herinandro lasa teo ny teo anivon'ny banky foibe nanazava ny zavanitranga izay niteraka resabe ho an'ny vahoaka nandritra ny fanazarantena nataon'ity farany ho fiarovana ny toerana sy ny volam-bahoaka ao. Miantso ny vahoaka ho tony indrindra ny vahoaka amin'ny distrika ny Vohibato mba tsy ho voasariky ny mpanohitra hanakorotanana aty amin'ny distrika aza korotanana ny vahoaka tsy fotoana n'izany intsony izao indrindra ny vahoaka ny Vohibato izay efa manomboka migoka n'izany fampandrosoana izany raha ny nambarany. Efa misy zavatra atao moa sika le misy raha atao dia ina ro ataotsika tsy tsangatana dia ny maro anisa ro mandresy zay ro mahery tamin'ny fividianana filoham-pirenena taizy ianareo atao koa agnairo nandresy teto agnairo manana ny maro anisa matoana ilany aza korotangina ny vahoaka ary za hoe toerana raha tia Vohibato tia za ferina tia fero any ny korotana anareo ary mamalala megnatra natao tato areo nanao taroa sanavagnona misy dika eny ene zay ny olona tsy taona amin'izany ny olona amin'izao tsy raha olona tena fa mikiratra ny vahoaka malagasy tsy korotanina amin'ny zavatra tsisy dikan'izany efa ny aloha dia teneniko aty amin'ny Vohibato zay tondratondrana an'izany fa ny olona ato zao efa manomboka mitroka an'izany hoe fandrosoana zany tsy marina fe zany vahoaka aza atao atika afatra fotsiny hoe tsika ho avitsika vahoaka aza mety rebrebe reo miandrasa 5 taona koa fa za io ane mody atao an'izao fa zavatra fangana-panjakana eny zavatra tadiavindreo atao ambady an'io e. Notokana ny Ramatoa minisitry ny mponina ny herinandro lasa teo ny trano ho an'ny fikambanam-behivavy na ny lapany apela tamin'ny kominy Andranomiditra distrika ny Vohibato. Ny tanjona nirasan'ny vehivavy andraikitra trano indrindra ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao. Nisy ihany koa ny fampitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana entiny ireo vehivavy miasa amin'ny fampiasana ny trano raha ny fanazavana. Ny lapany apela amin'ny raikina Andranomiditra izao moa zany dia pirofo fa ny vehivavy rehefa vonona ary tapa-kevitra dia afaka mitondra anjara birika fampandrosoana raha ohatra ka amin'ny sasany ny fanjakana no ezaka manome trano mba ahafahan'ny vehivavy mivory dia ataoko efa navita dingana zany eto amin'ny komina Andranomiditra sy tany amin'ny kominy Alamarina koa efa navita toy izao amin'ny hoe fahavonona vehivavy amin'izay hoe mangetaheta fampandrosoana hiampivoarana ka dia namboatra trano izy ireo ahafahany mivory ministera kominara fitondram-panjakana dia nanome fampitaovana masinina fanjairana ny lamba sy kojakoja samihafa ao anatin'izay fitaovam-panjairana izay sy vilany lehibe satria sady mianatra mahandro izy ireo anisany koa mba ampirisena mba hanao karazana service traiteur kely rehefa misy ny lanonana dia fikambanam-behivavy zany mba miatoka ny nahandro mba hanampiana azy ireo zany amin'izay ezaka fampidirana ny vola isaky ny groupe isaky ny fikambanana fa hanatsara ny farom-piainany tsirairay any. Telo andro no nanatanterana ny fifaninana lomano andreo sekoly tsy miankina manerana ny Madagasikara nampiatra noho ny mahajanga ny 9 hatramin'ny 12 aprila lasa teo 12 ireo ekipa nandray anjary ary nahatratratra amin'ny 20 ireo mpifaninana anomezina lanja ny taranja lomano eny an-tsekoly ity taranja ity ho ny mpikarakara tsy fifaninana matianina fa kosa nazondreo mpifaninana mendrika medaly. Ça se déroule en fait, c'est des matinées de natation et il y a une course d'orientation. Et en fait, c'est le cumul de temps
par équipe qui détermine le classement final. Il y a 18 équipes au total, de 4 nageurs à chaque fois, donc on est à une 80 participants plus ou moins. Tranche d'âge, ça va de la catégorie Benjamin à la catégorie cadet. En fait, on fait des catégories en fait pour les nageurs de club et des catégories pour des nageurs en fait qui ne s'entraînent pas régulièrement. Comme ça, tout le monde a des chances de médaille. Tout le monde a les chances de participer aussi. Donc en fait, ça varie un petit peu d'une année à l'autre, mais au moins ça permet à tout le monde d'être récompensé pour sa performance. Andian'ny faefatra ity fifaninana antsoina hoe olympiady no tanterana tao Mahajanga ity izay miompana amin'ny fifaninana lomano ho an'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Mandalo fotoan-tsarotra arabola ny komina ambonivohitra ny Tomasina nandritra ny taona maro ka hatramin'izao banky rovotra no azo lazana azy raha ny fitsirina sy fanadidina nataony fitsarana misana ny kaonty sy ny arabola eto Tomasina. Mahery ny 10 miliara ariary ny trosa tsy mbola voalohany komina ny Tomasina ankehitriny. Vola karama ny mpiasa sy ny sosialy ny mpiasa no ankamaroany. Ny famaroana ireo mpiasa ao amin'ny komina nefa tsy miasa akory no antony olana. Manana fidiram-bola manokana isaky ireo kantonera miditra ao amin'ny seranantsambo ny Tomasina nefa ny komina ambonivohitra ny Tomasina 5,20 isanjato ny vola miditra ao aminy dia lany anefana karamany mpiasa avokoa. Mila manana vola 3 miliara sy 400 tapitrisa ariary isan-taona vao afaka mamany olana amin'ny fandavana karamany mpiasa ny komina ny Tomasina raha nitaritra ny fitsarana misana ny araboly eto Tomasina. Raha ny komina io afaka milaza tsika tamin'ny zay ato amin'ny fitsarana arabola fa tegna mitovitovy amin'ny komina fa fahity. Mety sarotra be ny hino azy fa i komina io tegna agnatin'ny fasahiragnana engany ny tompony ndraikitra ahita mety ho sosikevitra afana miala amizay fa raha ny situation misy azy aloha dia tena fasahirana noho ny io gestion personnel. Ny 5 milliards d'ariary io zany ny trosa hitany ny commune mamoaka an'io ny comptabilité ny commune mamoaka fa 5 milliards d'ariary mahery eo ny trosa karama tsy voaloha trosa cotisation sociale tsy voaloha ary cotisation sociale io na ho an'ny journalier na ho an'ny personnel permanent zany hoe fonctionnaire sy non encadré de l'État. Zay zany 5 milliards cotisation sociale sy karama tsy voaloha. Fa raha tena vinavinaigna ohatriny zany ny karama ifen'ny tokony hiezan'ny commune ifegna isan-taona dia mitentina amin'ny 16 milliards d'ariary. 16 milliards d'ariary raha ohatra ka ny commune tegna tadiodio. Raha tsy manana 16 milliards d'ariary zany mieritreritra hoe fa tafa i commune mbola tsy san'izay. Fa mila mahita an'izay izy zay mila hezaka avy aty amin'ny ataoko hoe ny mpitantana fa ny vahoaka koa ary ny mpiasa indrindrandrindra satria raha ny mpiasa tsy ezaka anao zay asa koa mety ampidiram-bola dia ny commune dia hosahirana lava. Nanatanteraka tatitra ampahabemaso ny taona 13 4 ny fitsarana momba ny kaonty eto Tomasina ny 17 aprila lasa teo tatitra zay natao teto amin'ny lapany fitsarana misana ny arabola eto Tomasina. Ninona ny zava-misy ao anatin'ny rapport public dia misy masana ny sehatra rehetra izy ao manomboka amin'ny ataoko hoe secteur dia ny resantsika teo ny jirama magnaraka izay nahitavatsika ny éducation ny boursan'ny mpianatra ny fahasalamam-bahoaka makasika ny CSB lavitra teo koa ny ady atao amin'ny herisetra
ary teto koa tsika teo a nampiseho ny tatitra mahakasiky ny fitsirina natao tao amin'ny commune urbaine Thomas mahakasiky ny mahaolona. Ny famaroany tanora tsy misy asa no anisany miteraka tsy fandriampahalemana eto Tomasina. Raha nambarany gouvernoura ny faritra antsinanana mpisolo-toerana tsy mazoto mamonjy etsika ahitana tolotrasa nefa ireo tanora tsy misy asa eto Tomasina fa indrindra ireo navita fianarana. Ho fanampiana ireo tanora tsy anasa eto Tomasina dia anatanteraka etsika manokana antsoina hoe forum des métiers ny faritra antsinanana ny 2 hatramin'ny 3 Mey ho avy izao. Etsika izay iarahana amin'ny mpiara-rombonantoka maro ka anisan'izany ny faritra Normandie en France, fotoana izay ifaneriserana ireo mpitady asa sy ny mpampiasa ka amin'ny maison de coopération décentralisée eto Tomasina no andaterana ny etsika. Isan'ny olana voatongotonona rehefa miresaka tsy fandriampahalemana atsika ny tsy fanagnan'asa, ny resaka olana tanora sy ny fampananan'asa. Ka ity zavatra ataontsika ity zany dia mamaly sy mitondra fahampiana ho an'ny tanora ahafahana mampafantatra hoe inona ny tokony atao. Entanina ihany koa ny any amin'ny université ny mpianatra mba ho tonga hamonjy an'ity forum de métier ity. Ny faharoa dia ny tanoratsika eny anivon'ny quartier mba entanitsika mba ho tonga maro. Ny tanora resako keto dia tanora tsy ankanavaka, na manana diplôma anao na tsy manana diplôma dia tongava fa ampisokatra ny masom-panahinao ny fagnatrehanao an'ity forum de métier ity amin'ny faharoa sy ny fahatelo ny volana May ho avy izao. Fa ny zavatra ohatran'ny tony dia ahafahana mahita lalana makany amin'ny asa. Ny atao hoe asa dia tsy lahy fahazahoantsika anazy foana hoe tsy maintsy miasa amin'ny orinasa vao miasa. Ny mamorona asa ihany koa dia mitera-bola, ka rehefa mitera-bola dia efa asa ahafahana mamelona fianakaviana izay. Ka raha tonga ao anao zany agnatin'io fotoana io dia misy torohevitra sahazahoanao ihany koa amin'io amin'ny fotoana io. Nampafantarina androany talata 12 April teto amin'ny lapany faritra antsinanana ny fisian'ny etsika ifaneriserana ireo mpitady asa sy ny mpampiasa izay ataony 2 hatramin'ny 3 Mey ho avy izao. Vonina anamafy ny ady atao amin'ny kolikoly ireo lehibe ny fitsarana ambony vaovao eto Tomasina. Anisan'izany ny fanongorana ireo tambazotra mpangalatra tany eto Tomasina. Eo ihany koa ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana izay atao mifanaraka amin'ny politika ny fanjakana amin'ny fametrahana fandriampahalemana maharitra sy ny ady atao amin'ny kolikoly. Anamafy ny fiaramiasa amin'ireo mpitandro ny filaminana mpikarika fandikan-dalàna na OPZ ihany koa izy ireo raha ny fanazavana. Politika fanjakana dia ny ady amin'ny kolikoly sy ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ary fanajana ny zon'olombelona. Ireo zany teboka anisan'ny goavana amin'ny asany dia hosahaninay. Izy moa zany samy manana ny tandrify azy izay atao fampanaovana ambony zany ny fanenjehana miaraka amin'ny ireo mpikarika ny fandikan-dalàna zany hoe ny officier de police judiciaire. Ny atao amin'ny mpamoaka didy moa zany no rehefa tonga amin'ny famotorana sy amin'ny fitsarana dia ny fitsarana ambony mpamoaka didy indray zany no misahana an'izay. Politique générale de l'État moa fa resaka teo ady amin'ny tsy fandriampahalemana zany hoe ny paix et sécurité zay foana zany no vendoan-draharaha. Mikasika an'izany zany misy ny OMC, organe mixte de conception, izay taritin'ny préfet ny Tomasina ka manao anatin'io zany fampanaovana sy fampanaovana ambony dia ny fanatanterahana ny asa amin'izay zany miaraka amin'ny mpikarika fandikan-dalàna zany hoe ny police judiciaire. Arak'izay moa zany ny antom-panendrenana eto moa zany dia anatanteraka ny politique de l'État général de l'État en matière de sécurité et de lutte contre la corruption ka dia tsy maintsy misy fifandrifin-dalana zany ny asa avy ao amin'ny fampanaovana ambony sy miainga avy any amin'ny OMC national ny OMC régional. Izay atao amin'ity amin'ny fitsarana famoahana didy moa zany dia tsy maintsy
anaraka sy ampitovy tokanga amin'ny fadin-dokanga amin'izay politika ny fanjakana zay. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 20 aprila lasa teo ny filoha voalohany sy notonia mpampanao lalàna ambony amin'ny fitsarana ambaratonga ambony hita tao masina. Mpitsara maro manerina ny nosy izay notorian'ny ministra ny fitsarana no tonga nanome voninahitra ny lanonana tsara ny manamarika fa efa taona maro no tsy nisy lehibe ny fampanoavana ambony teto tao masina fa mpisolo toerana ihany.